namanireo tena namana solondrala tsy mba nananana ihany koa eo amin'ny sehatry ny famoronana dia izy somary arahana atsika ena kely izay ilay fandihizany ka iny tena somary mahaliana ny olona amin'ny tsiliva zany izay ilay hoe originalité ny mpanakanto izany hoe mba mampiseho mampiavaka azy izany ahafantaran'ny olona azy hoe izao tsiliva izao izany tazantsika izany zany enontsika izany dia efa manomboka mipoaka ny afomanga ao ambonimbondy ao miaraka ny mbola miaraka amin'ny fampisehoany tsiliva ihany koa afomanga izay karazany ataontsika hoe surprise ihany izany tazantsika mivantana eto karazana malagasy izany ny afomanga entina anamarihana ilay lanonana rososina lehibe dia ny fanolorana fomba ofisialy collision de Madagascar ho an'ny mpanakanto malagasy kianja manara-penitra teo ihany koa ny fanamarihana ny faharoa ny repoblika faefatra orakoraka tsy fankandrenesana ny eto Antsonjombe miaraka amin'ny dia sy mifanetanana ary ny iran-tsiliva ao ambadiky ny lampiazo ao narindra rafeny manana no misy an'izay fanapoahana ny afomanga izay raha zao tazantsika eto amin'ny sary izao tsara tarehy dia tsara tarehy tokoa ary maro loko tokoa izay afomanga izay. La fête continue ici à Antsonjombe, assurée par les artistes en même temps que les feux d'artifice s'explosent ici. Ny fanesesy ny afomanga eto Antsonjombe afaliana sy orakoraka moa noho ny tsenan'ny olona izany afomanga izany any kilalaka moa dia mbola mandeha ihany koa eto ambony lampiazo miaraka amin'ireo tovolahy maromaro ao anatin'ny ekipany tsiliva koa manafanatra ny lanonana ka dia ao zany eo daholo zany na ny feo ny afomanga na ny feo ny hira sy ny feo ny mozika eto amin'ny collision de Madagascar. Afomanga sy kilalaka miaraka izay ampirevena ny vahoaka malagasy amin'izao fankalazana ny faharoa taona ny repoblika faefatra izao maro loko izay ireto afomanga mirefidrefitra ao aorianan'ny lampiazo eto amin'ny collision de Madagascar eto Antsonjombe ireto zavatra marihana dia maro ihany koa ireo olona tonga ny arivariva teo izany hoe maro ireo nanaraka mivantana ny fandarana ny teto amin'ny televiziona malagasy fa ny ariva kosa dia maro ireo izay te mba hijery ny afomanga mivantana dia tonga eto amin'ny eto Antsonjombe izany mbola mpihatrany ny fanetanana sy hira izay ataon'ny tsiliva. Tapitra izay ny fandefasana ny afomanga teto amin'ny lanitra Antsonjombe famaranana ny collision de Madagascar araka izany tazantsika izany dia nanaika andeha ny filohan'ny tetezamy tamin'ny vaty rehefa niara-paly miaraka amin'ireo vahoaka marobe tamin'izao fotoana nanolorana na fomba ofisialy ny collision de Madagascar eto Antsonjombe ho an'ny mpanakanto malagasy izany. Izany tokoa ka tena hoe namana narindra rafeny manana satria dia tsy niala teto ny filohan'ny tetezamita raha tsy tapitra tanteraka ilay fanapoahana afomanga teto amin'ny lanitra ny collision de Madagascar teto Antsonjombe tazantsika ny sary ihany koa fa manomboka mitsangana daholo ireo olona nanatitra ity fitokanana ny collision de Madagascar sy ny fankalazana ny faharoa taona ny repoblika faefatra ety amin'izao fotoana.
raha fitiana tsotsotra narindra rahafianbanana ny zavanitranga teto androany dia nanomboka tamin'ny sivy maraina ny fanapahana ny ruban mandrona ny vavahany fidirana ity collision de Madagascar teto Antsonjombe ity notarian'ny filohan'ny tetezamita Angelina Rajoelina ireo délégation rehetra tamin'izay fanapahana ruban izay nanaraka ihany koa ireo filohana androm-panjakana marobe taorianany izay miresaka any amin'ny 72,000 mètres carrés ity sehatra ity ary 650 mètres carrés kosa ny lafiazo ery aloha ery mazaka olatra any amin'ny 10 fitoala androany ity collision de Madagascar ity ary misy parking hatrany amin'ny 18,000 mètres carrés misy amin'ny frantsay fa eo amin'ny resaka fampisaona indray namana briskara kotonandrasana dia maro amin'ireo mpanakanto izay ataontsika hoe efa tsy hita elaela no nandravaka sy naneho ny kanto tito amin'ny collision de Madagascar nahitana ireo ankafiziny tanora ankehitriny ireo ataontsika hoe mpanakanto efa nanana lazany tany aloha tany kanefa mbola tsy lefy laza eny ambavan'ny olona ny hirany sy ny kantony izay navelany sy nozarainy ho an'ny mpankafy namanireo tena namana solondrala tsy mba nananana